mampiasa be tokoa izy io amin'izao fotoana izao ary tena mampalahelo ny olona any an-toerana satria marina fa hoe orinasa indreo matoa filomary Karavanimana le izy fa anisany tena hoe misy fiantraikany vatana ihany koa amin'ny vahoaka ary ny tena vahoaka ny tena matsapa-tena fa tena hoe malahelo mafy ary tena atao hoe azo lazaina hoe mivadika atito mihitsy ny olona zany amin'izao fotoana izao zany tena teny moana mihitsy hoe ahoana la zany fandeha ny rahapireneny ty inona marina ny tena tia fitondrana atao ametraka vahaolana ve ho an-tany sy ny firenena hitsinjo an'ilay vahoaka malagasy maro an'iza ve sa anao atsonjay satria raha malala fa raha tsy teny fotsiny ao amin'ny faritra Vakinankaratra dia atao hoe mba tsy tenenako hoe 100% anisany tena hoe 80% na 90% ny fiainan'olona any an-toerana dia tena miankina amin'ny orinasa Tico io avokoa na ny resaka toekarenao an-toerana ary ny resaka fampandrosoana dia miankina tamin'ny resaka Tico ary tamin'izany fotoana izany omaly raha ny resaka mitafa tamin'ny olona tao moa zany nisy zavatra nataonay voty tany mampitarika amin'ny voty ny teny dia lasa zay no resaka tao anatin'ny fivoriana tsy voaresaka intsony le tena hoe dinika tao anatin'ny fandaram-potoana fa saika io avokoa ny vohitra satria nahitana an'ireo solon-tena maro raha mahita moa fa ny ankamaroany vahoaka mipiompy sy ny resaka fambolena katsa zay ny tena hoe fiaripiainan'ny olona any nefany nandritran'izay fotoana krizy zay dia tena hoe enjana ny zavatra nisy tany amin'ireo vahoaka ireo potika ny fiaripiainan'izy ireo tsy zarizary tsony toekarena betsaka ny ankizy tsy anasa ny tanora mivarilava lasa manomany amin'ny asa ratsy voatarika amin'ny fakam-panahy satria tsy manana an'ilay fotodrafitra asa fiaripiainana varina tsony le olona ny toerana anatin'izay fotoana izay dia betsaka nametraka fanontaniana hoe atao hitsinjo vahoaka malagasy maro anisa tompo-tanindrazana ve ny fitondrana napetraka sa atao hitsinjo tompontsoan'olobitsy izay tena hoe vahiny nomena vahana ary tena mpandroso ny fiainam-pirenena marina ve sa anao atsonjay amin'ny vahoaka malagasy satria rehefa fiaripiainan'ny olona izay potika amin'izao fotoana izao ny ankamaroany fiainany sosialin'olona dia manome antoka koa zany fa dia hoe varilava ny fiainan'ilay olona potika ihany koa sehatra toekarena tsy makany amin'ny fampandrosoana tsisy ny fampandrosoana tsara ny fiara-miasa amin'ny vahiny za tsy miteny hoe ratsy ny fiara-miasa amin'ny vahiny fa saingy lara-pamehana aloha le hoe tompo-tanindrazana izay eo amin'ny fandrarahana ary tsy amin'ny filora-varimanana mihitsy ny orinasa fa amin'ny vahoaka malagasy satria vahoaka malagasy maro anisy indrindra fa ny amin'iny toerana iny mianki-tsaina amin'ilay orinasa izay norenany zany ary amin'izao fotoana izao sahako miteny fa tena teny ny olona ny fotony any amin'ny bazy any samy miteny daholo hoe efa tsy rary mitsony izao atsonjay zay ka aminay zany aminay voto manokana manameloka zay ny atsonjay atao amin'ny filomary ary tsy filora-varimana ihany miaran'le atsonjay fa ny vahoaka mihitsy no ezahana mpitena satria tsy avela miaina le vahoaka mba hanana fiaripiainana vanina hanana fiainana hanao asa mahavelona firy moa ireo orinasa vahiny izay mirehareto atoerana ary firy ny malagasy izay miasa ao amin'ny orinasa reny mba mahita tombotsoa fa hiara-famiretana iarahantsika malala fa ny zoara tsy voahaja ka zay zavatra zay zany tiana tenena hoe antsoavina mpitanay amin'ny mpitondra amin'izao fotoana izao aza vonona ny vahoaka malagasy metanana ireo mpandraraha malagasy izay vonona no tanananao dia raisy ny tanany ary toano izy satria tsy misy ohatran'ny hoe tompo-tanindrazana mametraka n'ilay fiariana fa raha mivahiny tongeto miaza aloha ny tombotsoa ny fantany izay vao mijerinenao izy ka tsisy ohatran'ny hoe tsika samy malagasy mifanampy fameno izay antoka voalohany hampandroso ny firenena fa raha mbola politika ny fanjanahana hoe zarazara-nanjakana sy ampiadiana trano lava eto dia hiteraka lomolomy ary hiteraka fahasimbana ara-pirenena ara-tanindrazana le izy potika ny tanindrazantsika mahazobana amin'ny vahiny very ny sotoavina tsisy tsony ny hoaviny taranaka faramadiny ka zay zavatra zay nanaovana antsoavy hoe mba fatary ihany ny andraikitra ataonareo ary filopirenena manokana nanaovana antsoavy amin'ity hoe iny zavatra atao manodidina anao fa azafady mihinana anjapa amin'ny fotsiny ny voty dia anisan'ny observateur foana ny voty observateur foana ny voty amin'ny nandray anjara tamin'ny fifidianana ka tamin'ny fotoam-pifidianana tamin'ny 2013 dia ny an'ny voty manokana amin'ity zavatra ty dia karazany inina ihany izahay hoe nisy ihany ny fanaraha-maso atao fa saingy ny zavatra mamaiky anay aloha tsy izay ny lara-pamehana aloha anatin'ny fifidianana ary tereko masaka ary izay mampalahelo maninona rehefa vahiny sehatra iraisam-pirenena miteny dia inono sy tanterahana avy hatrany tsy miambahamba na manam-bola na tsy manam-bola
ary tsy maintsy terenako manam-bola fa rehefa malagasy vahoaka malagasy mba miteny hoe fotoanan'izany ve zao mba jereo sosialy vahoaka jereo le fiainam-bola tsy manam-bola lasa tsy manam-bola ny fanjakana zavatra hoe tsy mifandanja le zavatra atao tsy mifanaraka amin'ilay lara-pamiaina amin'ny tandiavin'ny vahoaka izay mipetraka azy ka aminay zany dia mametram-panontaniana trano izahay hoe manana vina sy mahafantatra lara-pamiaina mahazo vahoaka eto amin'ny tanindrazana aty ve ny mpitondra ankehitriny ary tena mitsinjo ny vahoaka mpiray tandrazana aminy ve izy sa mitsinjo ny vahiny dia apetraka izay fanontaniana izay fa aminay aloha dia tsy mena tsindra mandray andraikitra ny mpanao politika ny atoko politika sasany satria tereko masaka le izy zohany zareo mitsangana ihany koa na mpanoatra na dia tsy rariny ary zao na dia tsy eken'ny saina dia tsy maintsy mandray andraikitra satria tsy avelavazandreny efa fantatra nefa tia zavatra tia kandramenaka ary efa hita sady amin'izao fotoana izao fa lazaina miady amin'ny corruption fa tsisy zavatra valina amin'izao fa vao mainka ara mampitombo ny corruption misy eto amintsika izao ka apetraka le izy hoe mahafantatra ny zavatra miandry azy hoe mpitondra amin'izao fotoana izao eo anatrehan'izay fa ny zavatra ampifantarinay aloha dia hoe tezitra amin'ny fitondrana amin'ny vahoaka malagasy maro an'izy ary tsy faly aminy